Bonsoir daholo tsika rehetra ny tokantrano any sy amin'ny toerana izay notsika ny fianarana ny tenin'ny tompo. Efa tafiditra tamin'ilay bibidia faharoa zany ny lesontsika ka noazondraisa isika amin'ity an'ity zany ka dia alohan'ny zavatra rehetra dia manasa antsika mandrakariva hiaraka hivavaka mametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Hiara hivavaka isika ary. Jehovah Andriamanitry ny maro, Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba. Miantso ny anaranao zay raha io amin'izao fotoana izao, raha mimetraka ny fotoana eo am-pelatananao dia ny fianarana ny teninao. Raha io mankataka aminao zay, tafio ny fanahinao zay, aoka ny fanahinao ny hiasa aminay amin'ny fahafianoana raha hampafantaranao anay ny sitraponao. Ka ny mitenena aminay raha io fa voninkaina izay vahoakanao. Sakafo ny fonay raha io, sakafo ny sainay, hamantaranay ny sitraponao. Ka dia mankalaza anao zay raha io, midery anao zay ary manome voninahitra anao. Aoka ny fanahinao raha io menay fahendrena, menay fahalalana, menay fahazavantsaina. Aoka ny fanahinao raha io no handresy lahatra anay ny amin'ny teninao. Ka ho tanteraka ao anatinay ny fitahiana izay ho azo amin'ny teninao araka ny teninao hoe haina ho an'izay mahazo azy sy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Izay eto ihany koa raha dia mpanompo tsy masoa ary tsy mahatoky ao anatrehanao. Mifona aminao zay ny amin'ny helokainy, amin'ny tsy fahamarinanay, ny amin'ny tsy fahantanteranay rehetra. Mangataka aminao zay Kristy io. Diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Ninona fahotanana tsy fahamendrena vitanay dia ifonanay aminao. Ninona fahalemena mbola malaky mahazo anay dia ifonanay aminao. Eny Andriamanitro, afaho zay amin'ny fahalemena izay mangejana. Diovy amin'ny ranao zay Kristy ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Eny miakeloka eto anatrehanao zay. Mamindrafo aminay ray. Dia oka ilay ranao Jesosy nefa nanadio sy nanasanay nanafaka anay tamin'ny fahotana rehetra. Tafio ny fanahinao mahery ihany koa izay ray mba ho masina satria masina ianao. Ary izay tsy manam-pahamasinana ho ianao dia tsy ahita ny tavanao. Eny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ahafahanay tonga amin'izany toerana izany. Ka dia mankalaza anao izay raha io fa izay tsy tokony ho voavonjy. Kanefa novidianao raha io tamin'ny rany Kristy noho ny fitiavanao anay ka dia deraina mandrakizay ny anaranao. Dia eto ary say raha hianatra ny teninao indray dia mitenena tompo fa voninkaina izay mpanomponao. Aoka ny anjelinao raha tomba manodidina ika hiaro anay. Anjakao izay Andriamanitro ary aoka ilay rany zanakao andrakotra anay tsiraray avy. Andrakotra izao toerana misy anay izao, ny fotoana izay misy anay, ny fitaovana izay ianaranay ny teninao. Izay mahasana ny fiainana rehetra mba tsy hanan'ilay ratsy fahefanana izany na dia kely aza. Fa aoka am-pelatananao Andriamanitra, fa ilay devoly Satana sy ny asany rehetra dia ilay vonona noho ny amin'ny rany Kristy tsy manan-kery sy manam-pahefana aminay tsiraray avy na amin'ny fampianarana na amin'ny fifandraisana. Fa mandidy anao zay ry Satana devoly. Ilay vonona ianao noho ny amin'ny rany Kristy sy amin'ny fofinainy. Ilay vonona ianao sy ny asanao rehetra noho ny amin'ny rany Jesosy sy amin'ny fofinainy. Ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny razana akondro sy amin'ny fofinainy. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay tsiraray avy. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao na ny fifandraisana eny an-tokantranony. Efa levo ny Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rany Kristy sy amin'ny fofinainy. Sandratra hiavy ny anaranao raha io dia ray ny anaranao mena voninahitra ny ianao. Sandratra hiavy ny anaranao Kristy io ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Dia mitenena ray fa voninkaina izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iroso aritsika ny amin'ny lesony. Inona moa ny lesona andraisantsika farany dia niresaka tsika mikasika ny hoe araka ny faminaniana zany dia ity bibidia faharoa ity dia miasa amin'ny sehatra anankiroa na hoe amin'ny lafiny anankiroa zany. Miasa izy amin'ny mponina ambony tany ary miasa izy amin'ilay bibidia voalohany zany dia niakatra avy tamin'ny ranomasina. Ka nitantsika tamin'ilay hoe fiasany tamin'ilay mponina ambony tany dia fantatsika tsara fa manao asa mahagaga zany izy ity, manao fahagagana izy ity, amitahana ny olona rehetra zany mba hiankofany
amin'ilay bibidia voalohany izany. Ka efa niresantsika teo moa ny zavatra rehetra zany zay ataony ny artifisy rehetra ny fitaka rehetra zay ataony dia araka ny fanambarantsika koa fantatsika tsara hoe iza moa i bibidia faharoa io. Le niakatra avy amin'ny tany fa ilay fanjakana Amerikanina izany. Ary fantatsika efa ny fototry ny ratsy rehetra zany dia zao raha mandinika isika dia avany daholo mivoaka io zavatra ratsy rehetra i-influencena n'izao tontolo zao. Ary zao tontolo zao dia manaraka izay zavatra rehetra mivoaka avy any États-Unis na ny information izay mivoaka avy any. Ary eo anivon'izao tontolo zao dia ny bibidia faharoa izy no lehiben'ny Occident. Ary vao miteny izy arak'ilay tenentsika eo izy miteny tahaka ny dragona izy dia manaraka daholo ny rehetra. Vao mampatahotra izy dia izy. Dia ny zavatra rehetra mety hoe fironana amin'ny fakapanahy zany dia mivoaka avy any daholo. Mivoaka avy any daholo. I-influencena n'izao tontolo zao. Ny tanjon'izay zavatra zay nefa dia zao hoe mba hiankofan'ny olona rehetra zany amin'ilay bibidia voalohany izany. Ka hijery indray zany tsika ny zavatra ho resantsika androany dia resaka tsika mikasika le resaka hoe le sehatra izay iasan'ny faharoa zany na hoe iasany amin'ny lafin'ny faharoa dia inona moa zany fa miasa ho an'ilay bibidia voalohany izy zany. Ka ny tanjon'ilay famitahana zany izay ataony araka ny fandraisantsika teo dia hoe mitondra ny olona rehetra iankofany eo amin'ny le bibidia voalohany. Ka inona ary io zavatra hitarihany io? Misy fomba iresahany azy eo anatin'ny apokalipsy toko 7:10 dia le hoe manao ny sarin'ny bibidia izy. Zany hoe le fitaka izay ataony zany, le famitahana izay ataony, le influence izay ataony. Dia zao hoe maninona izy? Manamboatra sarin'ny bibidia izy, manao ny sarin'ny bibidia izy. Dia zao niteny hoe ny apokalipsy toko 7:10 ny andininy 4. Raisintsika kely izay amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy toko 7:10 ny andininy 4. Ary mamitaka izay monina ambony tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambony tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Dia izay ny lesona resantsika raha niresaka tika tamin'ny lesona farany iny hoe ilay bibidia faharoa izy dia manao famantarana sy fahagagana. Zany hoe zavatra misarika olona zany. Eny, na mahavita hoe mampilatsaka hafa avy any an-danitra ary dia vita ny manao an'izany satria izy zany tena hoe miasa mihitsy izy ka mireproduire an'izay zavatra izay mihitsy ary ataony mba hisarihana ny mponina ambonin'ny tany. Dia ny zavatra teneniny dia ahoana izy amin'ny andininy 4 ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy ataony eo mason'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany izy. Ny zavatra ataony zany dia zao manao sarin'ny bibidia izy. Ino amin'ny fomba ahoana anaovana io sarin'ny bibidia? Dia hoe amin'ny famantarana sy amin'ny fahagagana izy. Dia milaza izy amin'ny mponina ambonin'ny tany manao hoe arak'ilay teny teo, averiko tsara ilay izy fa tsy mazava tsara ilay izy teo. Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy tamin'ny famantarana izay nomena azy atao. Dia tohizantsika kely ilay izy eo ambany, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Izy zany nefa manao famantarana sy fahagagana. Dia rehefa avy eo izy milaza amin'ny mponina ambonin'ny tany manao hoe hanao sary ho an'ny bibidia izy. Zany hoe le famantarana sy fahagagana izay ataony zany dia anaovany sary ho an'ny bibidia. Zany hoe le hitantsika zany le zavatra nataony amin'ny monina ambony tany, le famantarana sy fahagagana izay ataony anaovana ny sarin'ny bibidia. Raha miteny vazaha ny ilazany azy dia hoe ny image izy. Ary tsy vitany hoe image eny ary fa io le tonga amin'ny fiteny hoe image taillée.
na resaka hoe tsangam-bato. Ohatrany hoe manangana statut zany ianao na manangana sary vongana, ohatrany hoe ivavahana zany, iankofana izany. De zay mahatonga l'izy hoe velomina zany io zavatra io zany. De jereo tsara le zavatra nataony. Inona ny zavatra ataony? Miasa izy amin'ny fomba rehetra, miresaka hoe karazana campagne publicitaire mihitsy zany ny ataony. Amin'ny resaka le influence be dia be zay ataony. Fomba hitarenany olona rehetra. De amin'ny alalan'izay influence ataony zay zany ny ananganany an'le statut na le tsangam-bato. Na le hoe image zay endrika ny bibidia sary zay atsangany io zany. De jereo tsara ny zavatra teneny eo amin'ny 5:50 tapany voalohany. Ary navela ny sainany sarin'ny bibidia izy. Mba hateny ny sarin'ny bibidia tapany voalohany. Ary navela ny sainany sarin'ny bibidia izy mba hateny ny sarin'ny bibidia. Zany hoe le sary zay atsangany zany de lasa ataony misy aina mihitsy. Insufflena vie izy ny amin'ny teny frantsay zany. Hoe tena lasa misy aina izy de lasa miteny le sary. Taiza ianao mbola nahita tsangam-bato miteny zany? Fa vitany zany ny manao an'izay zavatra zay. Vitany zany ny manao an'izay zavatra zay ka mampitolagaga ny olona, mba hiankofan'ny olona amin'ilay bibidia izy. De io nge ohatran'le jereo tsara ny ankizy, tsy haiko ta Madagasikara angamba anisan'izy io raha tsy diso fa taty aty ampitan-dranomasina moa misy an'ireny rehefa ohatrany hoe ataontsika hoe tonga ny fety krismasy na rehefa misy fety ohatrany hoe Pâques reny, atao hoe misy fety païenne ty, ny fetin'izao tontolo zao. De rehefa misy toerana reny ohatrany hoe amborina ankizy zany, de misy ohatrany fanaovana teatra kely io. Misy olona zany manana stand de misy teatra de misy seza de mipetraka ery ny ankizy. De misy polichinelle zany, inona moa le polichinelle? Le polichinelle zany le marionnette reny zay sotomina mitady na hetsika amin'ny hazo kely eo ambany izy. De ao ambany io zany misy olona miguide eo de misy olona zany ohatrany misy soavaly mihazakazaka avany le soavaly mihazakazaka avany. De tonga veto le lehilahy anankiray ohatrany miaraka mitady izy de mitifitra an'le tady izy samborana an'ilay soavaly ohatran'izany. De mbola azontsika tsaina zany ny fandehan'izay zavatra. Zay le hoe polichinelle. Ahetsika an'zareo zany le sary de ohatrany hoe miaina mihitsy zany le sary. De ilay ankizy variana tratran'le émerveillement zany. Le hoe zavatra mahafinaritra. Iny misy mpangalatra de tratran'le polisy. Na hoe misy bibidia be de voavon'le héros zany resaka ohatratra zany. De zay zany izy hoe zay le hoe manome aina ny sarin'ny bibidia. Zavatra tahaka an'izay zany, zavatra tsy miteny nefa vitany ny mampiteny azy. Zavatra tsy mihetsika nefa vitany ny mampihetsika azy. De mandray ohatra fotsiny tsika. Raisitsika ohatra fotsiny. Zany fety Noely zany, fetin'izao tontolo zao zany. Fa amin'izao fotoana izao zany lasa fetin'ny kristianina. Zany hoe novelomina mihitsy zany io zavatra io. De rehefa velomina io zavatra io de inona ny zavatra misy? Asiana tantara manaraka anazy. Asiana azy miaraka amin'le hazo Noely, le hazo Noely fanompontsampiny. De lasa velomina izy amin'le hoe nahateran'i Kristy 25 décembre. De asiana Père Noël koa anatin'izay zavatra zay. Zany hoe misy zavatra be dia be zany voizina ao anatin'izay zavatra zay. De lasa velona izy, lasa ohatrany hoe zay mihitsy ny filazan'ny olona azy ohatrany hoe mazika le zavatra. Zavatra tsy misy, zavatra tsy miteny, nefa zavatra lasa miaina. Ohatra zany resaka Noël ny resahako. Fisa miteny anao fa Jesosy te teraka 25 décembre, tsy Jesosy teraka 25 décembre zany. Fa aveliko foana daty nahaterahan'ny masoandro ny 25 décembre. Fa lasa miaina zany hoe lasa hoe Jesosy teraka 25 décembre miaina zany minony zany ny kristianina rehetra amin'ny ankapobeny. Zay hoe mampiaina ny sarin'ny bibidia. Iza ny namoaka an'izany fampianarana zany voalohany? Bibidia ny namoaka an'izany. Kanefa ireo fiangonana évangélika, protestante évangélika, na protestante na ny protestante évangélika zay nivoaka tao amin'ny fiangonana katolika, reo nge mampiaina an'izay zavatra zay. De fantatsika efa ny fanjakana amerikanina nefany de niorina tamin'ny finoana kristianina. Ary zany kristianina zany
reo no manino ty le influence-ny ataontsika hoe amin'ny maha-kristianina n'le firenena amerikanina dia hita eo amin'ny sehatra politika zay. Hita eo amin'ny sehatra politika zay zavatra zay, mampiaina n'izay zavatra zay. Zay le hoe mampiaina ny sarin'ny bibidia. Inona ny zavatra mivoaka avy any États-Unis ihany koa? Rehefa inona ny fampianarana voaka ny bibidia? Rehefa tonga ny tsy haiko moa ny anaran'iny fa manaja an'iny daholo ny rehetra hoe fetin'ny maty. Zany fetin'ny maty zany dia amin'ny calendrier katolika ange no mivoaka zany. Dia ry izy no mamoaka an'izay zavatra zay dia manaja an'izay daholo ny rehetra. Dia ny bibidia, inona ny zavatra ataon'ny bibidia? Ao anatin'izay zavatra izay ihany koa dia avoaka n'le resaka hoe Halloween. Io Halloween io fetin'ny jentilisa taty Europe izy io, fa ny Amerikanina no tena mankalaza anazy. Dia voiziny avana izy io, dia lasa manao ny fetin'le Halloween io daholo izao tontolo izao. Eny na ny Madagasikara rehefa manomboka manao an'izany koa amin'izao fotoana izao. Zay hoe izy zany tena mi-influencer mihitsy izy, mamoaka izy. Anarahan'ny olona zavatra rehetra izay mivoaka avy any. Ny fivavahana amin'ny andro alahady. Iza no namoaka ny fivavahana amin'ny andro alahady? Bibidia voalohany ange no namoaka an'izany. Fa iza no tena miaro an'izany fivavahana amin'ny andro alahady zany? Fa ny bibidia faharoa no tena miaro an'izany. Ireo protestanta evangelika no tena miaro an'izany. Na ny protestanta akory ary. Ny fiasana amin'ny andro asabotsy, miasa amin'ny andro asabotsy daholo izao rehetrarehetra izao satria lalàna mivoaka zany eo anivon'izao tontolo izao. Fa ny andro alahady, andro ivavahana, ava izy zany no mivoaka. Be dia be zany ny zavatra tahaka an'izay hoe le influence avy any amin'ny firenena Amerikanina dia manaraka daholo ny aoriana rehetrarehetra. Fa ny zavatra anaraka tiako resahana fotsiny dia zao hoe eo mantsy ilay hoe misy fiovana fitoram-panjakana ohatran'izao ny États-Unis hoe eo ny gauche dia eo ny droite. Dia ny gauche moa ilay hoe démocrate, resaka hoe socialisme zany, socialiste zany. Dia ny droite, ny républicain. Izay ireo moa zany no tena hoe droite chrétienne zany tena hoe mitazona le hoe valeur chrétienne izay nolovaina tamin'ny église. Dia ny zavatra misy rehefa le démocrate no mitondra fanjakana dia inona ny zavatra misy? Mirona be ny amin'ny resaka le hoe mariage pour tous ohatrany. Na hoe mariage homosexuel hoe ikena ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy na ny vavy sy ny vavy. Fa rehefa tonga le républicain mitondra fanjakana tahaka ny hoe Trump zao, Donald Trump, izy ny président lany. Dia ny zavatra ataony rehefa tonga amin'ny fitondrana izy, tonga amin'ny fitondrana zao io, dia tena hoe virage à 360 degrés ny zavatra nataony. Reny zavatra reny zany mipoitra reny zavatra reny, le ohatrany hoe mariage pour tous, na hoe le hoe mariage homosexuel, fanekenan'ny olona lesbienne sy ny sisa sy ny sisa. Reny zavatra reny zany navela hitranga. Maninona? Ametrahana le lalàn'ny bibidia. Inona moa le hoe ametrahana ny lalàn'ny bibidia? Satria rehefa nisy reny zavatra reny, ny église nge tsy mijuger reny zavatra mitranga reny. Na dia hoe eo am-piangonana ary izy zany tsy miteny direct izy hoe manaiky ny fiangonana, manaiky ny couple homosexuel, na ho amin'ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy na ny vavy sy ny vavy. Na tsy miteny mivantana, na hoe tsy manaiky an'izay ary izy. Fa maninona? Officiellement zany izy, eo amin'ny église tsy manaiky an'izay. Fa aty ambadika izy rehefa manao kabary ny papa aty ambadika, mirona makany amin'izay zavatra izay nefa ny discussion dia miteraka polémika koa zay eo amin'ny église. Zay le teneniko hoe izy zany amin'ny lafiny officielle izy miteny hoe zao. Nefa ny ambadika izy zavatra hafa ihany koa ny zavatra ambarany. Fa ny zavatra misy dia ity rehefa lany le président américain le Donald Trump
zay le tena inyko hoe na misy ara reny zavatra reny mitranga de zao hoe mba hahafana mametraka le lalàn'ny bibidila izy. Ka rehefa tonga Donald Trump teo amin'ny fitondram-panjakana, fantatsika tsara fa iza no nametraka azy teo rehefa nataony investiture ny fametrahana azy ho président. Teo daholo ange ireo lehiben'ny finoana kristianina rehetrarehetra tany États-Unis, teo ny katolika, teo ny lehiben'ny protestanta, évangélika, zay nahazo sehatra be teo nivavaka ho an'ny Donald Trump, nametraka azy teo amin'ny fitondram-panjakana. De ny zavatra nataony rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy de nanao virage 360 izy, zany hoe niodina tanteraka tamin'ny zavatra zay efa napetraky ny démocrate teo izy zany, raha nametraka ohatra ny hoe mariage homosexuel ny démocrate, na hoe nametraka le resaka le hoe étude du genre hoe raha misy olona te hisafidy hoe teo lahy izy de lahy, teo vavy izy, teo vavy sy ny sisa sy ny sisa. Sy le resaka hoe wokisme, hoe am'izay tianao anaovana anao fotsiny hoe zay raha zao no tianao religion anao de zao na zao ny fomba tianao irona de zao. Zany hoe zavatra any amin'ny n'importe quoi zany izy, fa rehefa tonga am'izay izy de nametraka izy, mametraka le lalàn'ny bibidi zany izy. Inona ny zavatra napetrany? Tsy misy tsony zany hoe lasiny hoe fanambadiany lasiny lahy zany na vavy sy ny vavy, na hoe misy lehilahy de teo vehivavy na vehivavy de teo lehilahy. Na resaka hoe wokisme samy manao zay tiana ataony zao fa zao tokana ihany. Fanambadiana de natao an'ny lahy sy ny vavy. Rehefa lahy io de lahy, rehefa vavy io de vavy, fa tsisy hoe ty rehefa teo vavy de vavy, ty rehefa teo lahy de lahy. Ny bazin'ny fivavahana, zava-dehibe de zao kristianina tsika. Zany ny apetrany zany mametraka izy le lalàn'ny bibidi. Zavatra manomboka mipetraka zany am'izao fotoana zao. De ny zavatra hita zany de zao hoe iza ny tena manohana azy am'izay zavatra zay. De ireo protestanta évangélika. Ireo protestanta évangélika no tena manohana anazy. Satria ireo no mametraka anazy eo amin'ny pouvoir. Eo ny batista, eo ny pentécotiste, eo ny mormon. Zany hoe manana poids ngezabe zareo eo amin'ny fitondram-panjakana amerikanina. De ireo no manamarina ny fotom-pampianaran'ny bibidi. Ireo no manamarina ny fotom-pampianaran'ny bibidi. Zany hoe ireo zany no manome aina ny sarin'ny bibidi. Satria ireo no mametraka le lalàna mikasika ny andro alahady, ny fivavahana amin'ny andro alahady. Ireo no mampiaina ny fampianarana mikasika ireo Jesosy maty zoma fa tsy maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Nitsangana amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro izy fa tsy nitsangana ho amin'ny andron'ny tompo de ny sabata. Ireo no maninona ihany koa? Ireo no mampitoetra lay fotom-pinoana ihany koa manao hoe tsy misy madio sy maloto zany tsony, fa madio avokoa ny zavatra rehetra efa diovin'ny Kristy io. Ka am'izay mampadio ny zavatra rehetra izay tsisy fanavahana zany zay. Zay no mahatonga hoe raha mijery ny kristianina am'izao fotoana izao, inona moa mampiavaka ny kristianina am'izao fotoana izao raha oharina am'izao tontolo izao? Ny zavatra hohaniny mitovy, ny akanjo anaovany mitovy, ny fomba fanaony mitovy, na ny fety ataony ara mitovy. Tsisy zany mahasamihafa anazy. Anika vokatra n'izay zavatra zay de zay no mahatonga an'zareo, satria raha napiditra ny église tamin'ny androny rehefa nisy le resaka hoe transition zany avy any fiangonana voalohany nandro-pahatonga taty amin'ny fiangonana Tiatira, de ny zavatra hitantsika de zao hoe tafiditra tao am-piangonana ny fomba jentilisa. De jereo fa zay koa ny ataon'ny église évangélika. Tena manaraka ny zavatra ataon'le bibidi no ataony. Jereo tsara nge mametraka zao ny raha misy zao am'izao tontolo zao misy ny atao hoe Oscar. Oscar zany ohatrany hoe fanomezana mari-boninahitra ho an'ireo zay ohatrany hoe acteur malaza. De manao ihany koa izy le hoe Grammy Award. Le Grammy Awards fanomezana mari-boninahitra ihany koa ho an'ireo zay hoe mpihira nalaza be sy nahavita ny varotra disika sy ny sisa tamin'ity taona ity.
de lasa koa ny zareo mpira evangelika amerikana manao Grammy Awards evangelika koa de maninona de manao ampitovizana amin'izao tontolo zao mba homena mari-boninahitra. Nisy mpira anankiray am'izay moa azo felicitena mihitsy izy zany Nathanaël Bassey ny anaran'ilay le mpira. I Nathanaël Bassey io zany mpira africain izy io mpira evangelika tsara ny hirany tena tsara. De rehefa nomeny zareo mari-boninahitra izy tongavy ianao amin'ny Grammy Awards zaka ny mari-boninahitra ao de nandà izy. Nihira koa izy sy natao am'izany zavatra zany fa zao natao hanandratana ny tompo sy hanomezana voninahitra tompo. Laviny zany io resaka io satria zay nge le hoe eo am'izao tontolo zao zay zavatra zay, eo am'izao tontolo zao zay zavatra zay. Ny evangelika no maninona ihany koa ny fiangonana evangelika amerikana zany zareo ihany koa no miantso ny iverenana ifandraisana amin'ny Vatican na hoe union zany hoe tokony ifandray amin'ny Vatican tsika. De misy vidéo mihitsy manao an'izany raha hitako eto moa le vidéo de alefako amintsika le izy. Lehibe an'ny pentécotiste nanao filazana nanao an'izay fifandraisana zay de tonga ny solotenan'ny papa tamin'ny andron'ny papa François io nandeha tany amin'ny groupe evangelika niaraka tamin'zareo de nisy fivoriana teo zany de nivavaka zareo ho an'ny papa teo, nivavaka ho an'ny papa. Zavatra efa tena miaraka sy efa tafiray tanteraka zany le izy. Zay le izy hoe le bibidia faharoa zany tena manohana an'le bibidia voalohany. Eo ihany koa ny zavatra misy de zao ny zavatra ataon'ilay mouvement évangélique américain de zao hoe manohana ny fanjakana israeliana izy amin'ny teny sy amin'ny asa amin'ny lafiny rehetra zany na de eo ara zany le génocide zay ataon'ny firenena israeliana ho an'ny vahoaka palestiniana au Gaza. Ina moa le génocide hoe famononan'ny mponina ao zany sy ny fandringanana tanteraka ny mponina ao Gaza satria tena zany ny zavatra misy io. Raha ny mitoeran-kafana anaovana an'izany efa tabatabatsala amin'inona fa ny zavatra misy any Israely de zao hoe zara raha mahateny ny olona, zara raha mahavita manao fitsarana ho an'ny firenena israeliana satria iza no manohana zao ny fanjakana amerikana no manohana azy io ary tsy vitany hoe fanjakana amerikana fa iza ny ao ambadika le fanjakana amerikana fa reo chrétien évangélika reo no tena ao ambadika amin'ny zavatra io. Satria manohana zany izy ireo ny fanjakana amerikana, manohana izy ireo ny fanjakana israeliana. Ary ny zavatra mahagaga nge de zao ny jiosy amin'ny mahajiosy azy raha ny jiosy za tsy mitseny hoe jiosy firenena fa ny jiosy orthodoxe, ny jiosy orthodoxe mantsy reny le hitantsika amin'ny tantaran'ny Kristy reny hoe ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Ny jiosy orthodoxe de zao tsy miraraha an'izany kristianina zany na hoe ny kristianina evangelika ina andrarahina an'izany kanefa de zao le reto ahoana mo filaza anazy reto evangelika protestante evangelika amerikana reto nefa manohana an zareo amin'ny fomba rehetra mihitsy zany sady araboly io zany na amin'ny teny io na amin'ny resaka asa io de manohana azy tanteraka zany de mba jereo amin'izany nge ity firenena ity nefany firenena Israely de zao nandahany Kristy io nefa reto evangelika amerikana reto manohana mafy. Inona mahatonga azy manohana hoe satria raha tsy manohana any Israely tsika de tsy mahazo ny fitahian'Andriamanitra. Zay zany ny zavatra voiziny zareo zay zavatra zay ary ny tanjony zareo reo aza mahatonga azy manohana ny israeliana de zao anangana le hoe état sionika, anangana le hoe état sioniste zany de hoe eo zany le hoe fanjakana ziona fa ngamo ty ziona ity ety tany fa tsy any an-danitra izy ty de zay le izy hoe zay mihitsy le izy hoe le zavatra ataony zareo nge zavatra ety tany fa tsy zavatra any an-danitra. Zay zany le izy ka mampiasa zany izy ny fomba rehetra
iarovana ny fotom-pampianaran'ilay bibidia voalohany na ny doktrina an'ilay bibidia voalohany. Dia zay moa ilay voalazo eo amin'ilay apokalipsy toko 7:12-12 manao hoe vakikitsekely tapany voalohany. Apokalipsy toko 7:12-12 ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany. Zany hoe tsy ny bibidia voalohany intsony zany no mampiasa an'izay fahefana zay hoe ikofany eo anatrehany, fa lay bibidia faharoa no mampiasa le fahefan'ilay bibidia voalohany manina mba hiakofan'ny olona rehetra eo anatrehany, anarahany sy zavatra rehetra ataony. Dia ino no ohatra efa niraisika tamin'ny farany iny hoe jereo tsara ange ny zavatra nisy tany Venezuela, ny zavatra natao tamin'ilay président Nicolas Maduro, président ny Venezuela, nalaina ankeriny rehefa tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisainany, nalaina ankeriny nikidina pena mihitsy zany le président dia nigadraina ny États-Unis. Dia ohatr'izany mihitsy nanaovana ny mpanjaka tany amin'ny Moyen Âge nataony bibidia voalohany. Rehefa misy tsy mifanaraka aminy dia ino ny ataony? Gadrainy ny mpitondra fanjakana, saziny ny mpitondra fanjakana. Zay le hoe efa niraisiny le fahefan'ilay bibidia voalohany dia izy no mampiasa zay anatrehan'ilay bibidia voalohany, dia mampiasa an'izay amin'izay fahafenona izy zany. Dia ilay bibidia voalohany satria efa le bibidia faharoa zany no mampiasa an'izay fahefana zay, dia na le bibidia voalohany ara zany dia zao izy zany raha miteny raha ohatra izy ka hoe satria zay efa nianarantsika tety zay hoe raha nanova fotoana sy lalàna izy dia izy zany tsy mandahany zay intsony izy tsy adevitra amin'izay zay nge nanova fotoana sy lalàna dia hoe hiezaka ny anamary tena izy tsy miaro tenany amin'izany izy fa tena miteny mihitsy hoe zay nanova an'izay zavatra zay. Fa ny bibidia faharoa zany no maninona no miaro mafy an'izay zavatra zay. Ny bibidia voalohany zany izy tsy miraharaha, izy zany tena manaiky izy hoe zay nanova fotoana sy lalàna. Fa ny bibidia faharoa no miaro an'io doktrinany io amin'ny fomba rehetra, amin'ny heriny, amin'ny alalan'ny toko sy andininy. Miezaka hoe ahoana ny anamarinana resaka hoe fivavahana amin'ny andro alahady zany, izy no miezaka manamarina zany. Ahoana ny resaka hoe tsy finanana biby maloto zany, na ny resaka hoe fanavahana amin'ny maloto sy madio, izy no manamarina ny zavatra zany. Zany hoe miasa amin'ny fomba rehetra zany izy. Dia izay fiarovany an'ilay bibidia voalohany zay amin'ny doktrinina sy ny fotom-pampianarany rehetra zany, dia zao zay le antsoina hoe manao ny sarin'ny bibidia na hoe mampiaina ny sarin'ny bibidia. Dia averintsika kely izy toko 7:15-15 ary navela anisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hateny ny sarin'ny bibidia, ary navela anisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hateny ny sarin'ny bibidia. Dia izy moa no mampiaina ny sarin'ny bibidia io zany sy mampiteny ny sarin'ny bibidia fa ireo paster, ireo mpitondra fiangonana, ireo membre. Dia rehefa mameaina ny sarin'ny bibidia izy zany, satria fantatsika tsara ny nataon'ilay bibidia voalohany, fa nazerany tamin'ny tany le fahamarinan'Andriamanitra, ka ny fahamarinana no napetrany, fahamarinan'olombelona zany, lalàn'olombelona no napetrany ho tandreman'ny olombelona. Zany hoe ny lalàna no napetrany zany ho tandreman'ny olombelona. Dia zao rehefa hamarin'ilay bibidia faharoa zany zay zavatra zay, dia zay le lazaintsika teo hoe mampiaina ny sarin'ny bibidia izy. Dia amin'ny alalan'ireo pasteur araka ny teneniko teo, amin'ny alalan'ny mpitondra fiangonana, amin'ny alalan'ny membre, ka zay asa ataony zay zany, dia zay le atao hoe manao ny asan'ny mpaminany sandoka izy zany amin'izay fotoana zay. Le bibidia faharoa zany manao ny asan'ny mpaminany sandoka amin'izay fotoana zay. Dia inona moa ny mpaminany? Ny mpaminany dia zao hoe mitondra ny hafatr'Andriamanitra. Zany hoe manambara ny teny avy amin'Andriamanitra. Izy anefa tsy manambara ny tenin'Andriamanitra na ny hafatra avy amin'Andriamanitra, ity bibidia faharoa ity. Fa zao miteny vava, minona indray zavatra ataony? Miteny amin'ny vava mihoapapana indray no teneniny. Zany hoe teny feno avinavina indray ary no teneniny. Miteny zava mihoapapana izy zany, satria izy no lasa misolo toerana an'ilay bibidia voalohany. Satria arak'ilay teneny teo hoe
miexercer ny autorité-n'ilay biby voalohany eo anatrehany izy. Manatanteraka ny asan'ilay biby voalohany izy eo anatrehan'ilay biby voalohany. Izy no manatanteraka an'izay zavatra zay. Plus zany tsika maninona? Midénoncer le biby voalohany zao ny zavatra ataony. Plus ilay mpaminany sandoka na le biby faharoa vao mainka izy tena amin'ny heriny sy ny fony manontolo no anomezany aina ny sarin'ilay biby voalohany ka miaro azy amin'ny fomba rehetra. Dia miteny izy manao tsisy mahozongozona fononay amin'izany fa aza mifampitenitenanay amin'izany. Nga nareo iray ihany ny voavonjy. Zay zany le hoe manome aina ny sarin'ny biby. Ka raha fitinina zany le izy dia zao hoe ilay sarin'ny biby zany dia zao. Inona le sarin'ny biby? Le sarin'ny biby dia zao le fotom-pampianaran'ny Eglizy sy ny fahefan'ny Eglizy. Ny fotom-pampianaran'ny Eglizy sy ny fahefan'ny Eglizy. Izay zany le hoe sarin'ny biby. Io no ampiainain'ilay biby faharoa izany. Ka ny zavatra anankiray ara dia zao hoe ho an'ireo izay tsy mety miankohaka, ho an'ireo izay tsy mety anaraka an'izay fotom-pampianaran'ny biby izay na anaiky ny fahefan'ny biby. Dia ny zavatra ataon'ity biby faharoa ity zany dia zao tsy maintsy miafara amin'ny herisetra na ny famonoana ho faty mihitsy aza. Satria arak'ilay tenentsika hoe manatanteraka ny asan'ilay biby voalohany izy. Satria ilay biby voalohany dia zao namono faty izy tamin'ny fotoanan'ny fanavaozana ara-pivavahana. Nanenjika izy tamin'ny fotoanan'ny fanavaozana ara-pivavahana. Dia amin'izao fotoana izao zany ilay biby faharoa indray no manatanteraka an'izay asa izay zany. Ilay biby faharoa indray zany no manatanteraka an'izay. Dia zao no teneny amin'ny 5:5 tapany faharoa. Ahoana hozy izy? 5:5 tapany faharoa. Ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohaka eo alohan'ny sarin'ny biby. Ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohaka eo alohan'ny sarin'ny biby. Voalaza raha teo zany zay. Hampamono izay rehetra tsy mety miankohaka eo alohan'ny sarin'ny biby. Raha misy zany misasa. Anao izay tsy ankohaka eo zany. Izay tsy manaiky ny fahefany, izay tsy anaraka ny fotom-pampianarana. Dia tadio fa fanenjehana zany sy fahafatesana no miandry anao zany. Dia jereo raisy fotsiny fa ohatra efa nitranga inge izy io. Jerentsika fotsiny satria le resaka hoe famonoana faty inge tsy voatery hoe tsoboana amin'ny sabatra ianao na hoe tifirina amin'ny basy ianao. Fa amin'ny lafiny rehetra io. Raisitsika fotsiny ohatra hoe tamin'ny andron'ny Covid reny ohatra. Dia nisy mpiasan'ny hôpitaly. Mpiasan'ny hôpitaly izay tsy nety natao vaksiny. Dia rehefa tsy nety natao vaksiny izy ireo, dia inona ny zavatra nitranga? Voaroaka tamin'ny asany nahazo miza-pia. Sasany voaroaka ny sasany nahazo miza-pia. Hoe mandra-pahatonga sainanao zany. Io zany ohatran'ny hoe fahaizina kely, ohatran'ilay hoe fahaizina any amin'ny prison aloha ianao. Dia avela tonga saina kely ao dia ahoana? Iova ianao sa tsy iova? Zay nge izy. Resaka chantage nge izy. Na ianao miankohaka na ianao tsy miankohaka. Dia rehefa tsy mety mandray manao vaksiny ianao, dia inona ny sakafo hoaninao? Inona ny vola ividiananao sakafo? Tsisy. Jereo tany Madagasikara. Satria ny zavatra nisy dia zao ny firenena rehetra no nidy. Ny firenena rehetra no nidy. Fantatsika tsara fa iza nefa lehiben'ny Occident, ny Amerikanina nge lehiben'ny Occident. Ary tsy vitan'izay fa mahoana izao rehetra izao no tafitsofoka ao anatin'izay satria manaraka an'izay izao tontolo izao nge. Rehefa ny Amerikanina no midrikina dia manaraka daholo ny rehetrarehetra zany. Io izy arak'ilay teneniko hoe rehefa manafika ny Venezuela izy nga misy mahasahy miteny hoe inona ity zavatra atao ity. Nga misy miteny hoe coup d'état io zavatra natao ina hoe zao io zavatra natao, tsisy mahasahy miteny an'izany ao. Dia jereo ilay Covid tamin'ny Madagasikara. Ny firenena malagasy efa mahantra ny olona raha ny statistika no jerena dia hoe amin'ny resaka hoe seuil de pauvreté zany. Amin'ny resaka hoe pauvreté Madagasikara dia hoe ny malagasy izy dia hoe zay zany no iainan'ny gasy ohatran'ny hoe €1 isan'andro angambany raha tsy diso. Zany ary mety mbola be dia be zany zavatra zany raha tena ny zavatra misy no jerena. Raha ny réalité no jerena zany. Kanefa tamin'ny période ny Covid reny
nidina daholo ny tsena, nidina daholo ny zavatra reny, dia ahoana zany reny olona reny le mitady hoe nianina hoanina androany dia davina androany, nianina rapitso dia davina rapitso. Nefa idina ao ny zavatra rehetra dia betsaka ny olona maty zany. Zay nge le hoe famonoana zany, famonoana zay zavatra zay. Eo le resaka hoe antisémitisme. Inona moa le antisémitisme? Le hoe le hoe tsy fitiavana ny jiosy zany. Raha vao miteny zavatra ianao zany hoe mahakasika ny jiosy, ireo jiosy amin'ny firenena jiosy, tsy miresaka zany hoe ny orthodoxe fa le jiosy amin'ny firenena jiosy. Raha vao miteny zany ianao hoe zavatra ho an'ireo jiosy ireo dia hoe antisémitisme zay. Manendrika jiosy ianao zay. Fa iza ny mametraka an'izany zavatra zany? Ny jiosy eto amin'izao tontolo izao tsy azo kitihana satria nahoana ny Amerikanina ny ao ambadikany. Misy antony zany zay zavatra zay. Na dia misy zavatra tsy mety ary ataon'ny jiosy dia tsy azo teny fa raha vao miteny ianao dia lazaina fa antisémite ianao. Na manohitra ny jiosy ianao, condamné ny lalàna ianao. Na eto Frantsa ianao, na any États-Unis ianao, amin'ny firenena mandroso ianao zany enjehina mikasika an'izay zavatra zay. Fa raha olona hafa no manao zavatra dia azo enjehina izy, azo tenenina amin'ny fomba rehetra izy. Dia io zavatra ataony io zany amin'ny resaka hoe famonoana zany satria izay rehetra tsy mety miankohaka hozy izy. Eo amin'ny sarin'ny Bibidia dia zao hovonoina ho faty izy. Ka au fil des années zany hoe plus ny fotoana mandroso zany satria efa miakaiky ny fiafaran'izao tontolo izao raha ny zavatra misy no jerena. Dia zao hoe ampiseho ny tena endriny amin'izay izy amin'ny maha-Bibidia azy zany io fanjakana Amerikanina io. Ampiseho ny endriny izy amin'ny maha-Bibidia azy io fanjakana Amerikanina io. Dia inona le anehoan'ny endriny amin'ilay hoe maha-Bibidia anazy? Dia ny amin'ilay hoe izy zany no hiaro, izy zany no fiarovana farany ny amin'ny fotom-pampianaran'ny Bibidia. Ka amin'izay fiarovana farany ny fotom-pampianaran'ny Bibidia izay zany dia zao amin'izay no ametrahany an'ilay marika ny Bibidia. Ka raha misy olona zany mahasasa hanohatra any fotom-pampianaran'ny Bibidia izay ho apetrany zany izy io satria ny zavatra hoentiny mantsy dia zao hoe zay le zavatra teneniko teo hoe i Trump dia zao efa nitourné à 360 izy. Raha fa lasa taty zany nefa hoe tena nivily taty zany resaka hoe amin'ny ara-moraly eto amin'izao tontolo izao. Dia izy zany miverina aty amin'ilay hoe fotom-pampianaran'ny Bibidia. Hoe zao ny zavatra tokony arahana. Le zavatra resahana io zany tsy hoe hiverina tanteraka amin'Andriamanitra dia hoe tena hivavaka amin'Andriamanitra isika. Fa eo amin'ilay fotom-pampianaran'ny Bibidia io no miverina. Dia rehefa miverina amin'izay fotom-pampianaran'ny Bibidia izy dia izy zany ny tena hiaro-mafy an'izay fotom-pampianarana izay. Amin'ny maha-Bibidia faharoa azy. Dia zay ilay antsoina hoe intolérance religieuse, zany hoe tena tsisy fanafany io fa zay manohatra an'io dia zay. Ho avy amin'izay. Le hoe famonoana ho faty. Amin'ny fomba rehetra zany io sehatra io. Araka ny ohatra kely moa no raisitsika teo tamin'ny resaka Covid reny fa reny sationany reny. Fa ny zavatra mbola ho avy miandry eo dia mbola mafy ny zavatra miandry eo aloha. Dia zavatra efa apetraky Trump en place, zay zavatra efa manomboka zay zavatra zay. Dia raha mijery ny information anao dia hitanao zany zavatra zany. Raha tsy manana maso apokaliptika zany ianao tsy mahita an'izay zavatra zay. Fa raha sokafanao ny masonao mijery information anao mikasika an'izany, hitanao zany zavatra zany. Dia jereo fotsiny. Ilazantsika amin'izay hoe mi-exercer an'ilay autorité an'ilay Bibidia voalohany izy na hoe mampiasa ny fahefany ilay Bibidia voalohany. Inona ny zavatra nisy? Rehefa maty Papa François. Maty Papa François dia hifidy Papa vaovao ny Église catholique atao Vatican. Dia niandry ny olona rehetra zany amin'ny voan'io Papa vaovao dia inona ny zavatra nataon'ny Trump? Nandefa sary izy tamin'ny réseaux sociaux, tamin'ny comptiny. Dia ny sarin'ny Donald Trump, président américain, miaraka amin'ilay tiaran'ilay. Le tiara moa zany le satroka ny papa iny. Hoe izy no nouveau papa zany. C'est le nouveau papa zany Donald Trump. Tsy hoe Donald Trump fa maneho an'ilay fanjakana Amerikana. Ny olona zany miteny an'iny inona koa ty sary ty aberration zany.
ohatrany hoe olona filazana azy zany ohatrany hoe olona maniratsira. Io indray ohatrany hoe mandeha amin'ny adalany indray Trump sy ny sisa sy sisa. Fa reny atao hoe maso apocalyptique. Alors on se retrouve aujourd'hui pour commenter ce cliché que vous avez sûrement vu circuler sur les réseaux ces derniers jours, le cliché de Donald Trump grimé en pape. Ça fait forcément beaucoup parler. Hein. Oui, alors ça fait beaucoup parler et pour vous dire c'est remarquable parce que on en parle un peu partout dans le monde et un peu dans tous les médias et voilà à cause de cette image où on voit effectivement Donald Trump, voilà, habillé donc en pape, l'index levé, ce qui veut dire c'est la posture. Les hommes d'église sont représentés comme ça pour dire qu'ils sont soit en train d'enseigner, soit de répandre la parole divine. Donc voilà, une image évidemment forte en symbole qui a été postée. C'est surtout ça qui fait beaucoup jaser, parce qu'il y a eu beaucoup de mèmes sur Donald Trump. Qui a été généré par l'intelligence artificielle. Alors, généré par l'intelligence artificielle. C'est pas lui qui a pris la pause. Et reposté par lui sur son compte Truth Social, puis repris par le compte officiel de la Maison Blanche. Et là, évidemment, c'est là que beaucoup d'observateurs se disent, mais il a perdu la boule, ou bien, parce qu'effectivement, on est encore dans les 9 jours de deuil à la suite de la mort du pape François, et eh bien faire ça, c'est quand même d'un mauvais goût assez prononcé quelque part. Et nous sommes à la veille de ce conclave qui va donc démarrer demain. Donald Trump qui s'imagine déjà en chef de l'Église catholique, forcément. Hein. C'est l'idée qui nous vient à l'esprit. Bon, ça a peut-être fait sourire certains. Trump qui avait dit quelques jours auparavant, j'aimerais être pape, ce serait mon choix numéro 1. Mais au fait, il blague vraiment là ou pas? Alors bon, très clairement, je pense qu'il blague ou en tout cas il plaisante. Peut-être qu'il cherche aussi à passer un message. Pour vous dire, je pense qu'effectivement, à la base, l'idée est tout simplement de faire plaisir à une partie de sa base qui adore finalement les pitreries, entre guillemets, du président américain. Et donc là, évidemment, parce qu'on l'a aussi vu ces derniers temps en Jedi, bon, probablement qu'il y a une dimension purement, je dirais, comique, sans forcément avoir réfléchi à ce que pouvait être le backlash. Mais d'un autre côté, ça pourrait vouloir dire aussi beaucoup d'autres choses. Ça pourrait se baser d'abord sur une théorie toute simple qui est celle de Steve Bannon, qui était son stratégiste en chef lors de sa première campagne et qui disait qu'il fallait flood the zone with shit, si on veut aller au bout. Et donc, voilà, occuper tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de parler de ça, au lieu de parler de l'économie américaine ou des précédents revers qu'il y a pu y avoir sur ces différentes politiques étrangères. On en parle. Mais dans le même temps, il se présente aussi, quelque part, comme une sorte de guide spirituel. Et il faut bien voir que d'abord, aux États-Unis, on a moins de catholiques qu'ici, mais lui est dans une posture où il cherche à faire une révolution. Il l'a dit à plein de moments. Il se veut comme le leader d'un nouveau mouvement conservateur qui est finalement aligné dans une certaine mesure avec le catholicisme et le christianisme, notamment le catholicisme aux États-Unis, où il faut savoir que effectivement les catholiques blancs ont voté en majorité pour Donald Trump lors de la dernière élection. Ça a d'ailleurs été un groupe qui a été très clairement visé par la campagne Trump, qui avait des relais très puissants dans ces cercles-là. Donc à la fois, il y a une blague, d'un autre côté, il y a une posture de leader omniprésent qui est aussi, entre guillemets, le chef d'une sorte de mouvement conservateur. Et dans cette mesure, peut-être que dans sa tête, il se voit comme peut-être plus important que le pape. Ce serait pas surprenant venant de Donald Trump. C'est l'idée qui nous vient, en tout cas, quand on voit le cliché et qu'on entend les commentaires. Ça a tellement fait réagir qu'il a évidemment été interrogé là-dessus hier à la Maison-Blanche, parce qu'il faut dire, il y a quand même beaucoup de critiques outre-Atlantique notamment. Écoutez ce qu'il avait à répondre hier à la presse quand on l'interrogeait sur le fameux cliché. Je n'ai rien à voir avec ça. Quelqu'un a créé cette photo de moi habillé en pape et l'a diffusée sur Internet. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, je ne sais pas du tout d'où elle vient. C'est peut-être l'IA. Mais je ne sais rien de tout cela, je l'ai vu hier soir. En fait, ma femme a trouvé ça mignon, elle a dit que c'était sympa. Mais en fait, je ne pourrais pas me marier, ce serait dur. À ma connaissance, les papes ne vont pas se marier, n'est-ce pas? Pas que nous le sachions, en tout cas. Je pense que c'est à cause des médias de désinformation. Ils falsifient tout. Bon, ce sont évidemment pas les médias puisqu'il l'a posté lui-même sur son compte pour rafraîchir la mémoire. Il répond aujourd'hui et il prend ses distances. Pourquoi? Parce que les critiques, je les évoquais, elles sont nombreuses, notamment auprès des catholiques américains. Ils sont 20% aux États-Unis. Ils ont
pas vraiment le même sens de l'humour que lui, parce qu'ils ont jugé le cliché ni intelligent ni drôle. Il y a eu des réactions officielles, d'ailleurs, ces derniers jours. Alors, il y a eu des réactions officielles de la part de l'épiscopat local aux États-Unis. Le Vatican, lui, n'a pas réagi. C'est intéressant aussi de noter que les grands pasteurs protestants n'ont pas réagi non plus dans le pays, que j'ai cherché des réactions des principaux leaders, on va dire, des églises évangéliques, qui ont préféré ne pas commenter. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement Donald Trump lui-même prend une distance par rapport à ce cliché qu'il a quand même sans doute validé la diffusion de ce cliché sur son propre réseau social et sur celui de la Maison Blanche. Alors, soit il n'est pas vraiment regardé, soit il a trouvé que... Bref, en tout cas, il ne l'assume pas, ça c'est très clair. Mais dans le même temps, ce qui est intéressant, c'est de réaliser à quel point les catholiques américains ont joué un rôle dans son élection, je le disais tout à l'heure. J.D. Vance, son vice-président, est catholique, est converti, et lui a joué un important rôle dans le fait de ramener cet électorat catholique vers Donald Trump, et lui-même dit, écoutez, voilà, s'ils sont pas capables de rigoler à cette blague que moi je trouve assez amusante, en même temps, J.D. Vance a du mal à avoir une posture différente vis-à-vis de son patron, mais en tout cas, évidemment, ça fait beaucoup parler, et ça fait beaucoup parler quand même à un moment, et ça je voulais le préciser, où il y a une offensive américaine au niveau justement de ce conclave politique. C'est très intéressant parce qu'on a en ce moment ce qu'on appelle America Week qui se passe au Vatican. C'est quelque chose qui était prévu de longue date, qui tombe au moment du décès du pape et de ce conclave, et c'est un moment où en fait les principaux lobbies pro-catholiques et conservateurs américains sont réunis au Vatican, justement pour avoir de l'influence sur l'Église. Alors c'est vrai que quelque part c'est très intéressant de se rendre compte que tout cela se passe précisément à ce moment-là. Donc on a une série de rendez-vous qui ont lieu entre ces donateurs très importants. On est en train de parler de gens qui sont prêts à mettre des millions de dollars, notamment par exemple de la fondation papale. Ça c'est un groupe très influent et très important qui se targue de collecter de l'argent. Il faut savoir que pour entrer dans le saint des saints de cette organisation, il faut au moins faire un chèque à 7 chiffres, donc plus d'1 million de dollars. Et ces gens-là sont actuellement au Vatican en train justement d'essayer d'influencer le choix du prochain pape. Et évidemment, pour Donald Trump, il faudrait que ce pape soit conservateur. Il faut savoir aussi que les Américains il y a une dizaine de prélats qui sont électeurs, qui vont voter pour le nouveau pape. Donc, évidemment, il y a une dimension, on va dire, amusante, mais il y a aussi une dimension politique. Et aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que ça n'a pas été une bonne idée, et donc il rétropédale. Manatanteraka ny faminaniana zany ny sary, manatanteraka ny faminaniana. Zany hoe mandray ny fahefan'ilay avy amin'ilay bibidia voalohany izy zany. Ary jereo tsara fa izy ny lany papa teo tamin'ny farany. Papa Amerikanina nge voalohany teo amin'ny tantarany lany. Papa Amerikanina ny lany teo. Zany hoe ohatrany hoe fa prémonition zany le zavatra. Ohatrany hoe karazana efa fanambarana sady le zavatra. Teny zavatra hita amin'izao fotoana izao, raha mijery sika amin'ny premier mandat-ny Donald Trump, satria nahazo premier mandat izy taloha. Dia rehefa avy eo izy tsy lany intsony tamin'ny deuxième mandat. Fa zao izy tafaverina ny fitondrana, fa tamin'ny premier mandat izy tsy afaka nanao an'iny, fa jereo fa amin'izao fotoana izao mandany amin'izao. Tsy refesy mandrindra izy, manao izay tiany ataony mihitsy izy amin'izao fotoana izao, satria manana plein pouvoir izy. Izy namena an'izay plein pouvoir izay. Zany hoe fa mandeha zany l'histoire fait son chemin, ny fitenenana zany, mandeha zany le faminaniana, mandeha amin'izay zavatra zay. Dia io zany le resaka hoe fampiankofana zany ny olona rehetra amin'ny tsaran'ilay bibidia. Dia zao hoe tsy maintsy tanteraka amin'izay tanjona zay hoe l'intolérance religieuse. Tsy maintsy tonga zany izay zavatra io, tsy tsina intsony ireo izay tsy manaja zany ny fotom-pampianarany bibidia. Dia amin'izay tsy tsina izay intsony, dia zay amin'izay no ametrahana lay marika ny bibidia zany. Amin'izay no ametrahana lay marika ny bibidia, dia ohatr'izay koa ny zavatra nitranga tany amin'ny testamenta taloha. Jerentsika ankeny amin'ny testamenta taloha misy an'izay zavatra zay. Satria ianao zany rehefa manangana an'ilay sary ianao ka manome aina ny sarin'ny bibidia ianao, ka mampandray marika an'iny eo amin'ny olona zany ianao, dia zao hoe tsy maintsy misy foana zany izay hoe intolérance izay. Tsy maintsy misy izay intolérance zay. Le intolérance zany hoe tsy tsony io fa rehefa zao dia zao, didy jadona zany zay no mipetraka. Daniel 3:7 jerentsika kely. Daniel 3:7 dia ny 9 voalohany.
Daniel toko fahatelo dia ny andininy voalohany. Dia inona ny zavatra resahany? Ka io le hoe averiko tsara le izy teo, io le resaka hoe intolérance religieuse io. Tsy haiko moa mandika le izy amin'ny teny gasy fa teny hoe lakotsiny. Le hoe ny tsy fanarahan'ny olona zany ny lalàn'ny bibidia dia zao. Tsy misy intolérance intsony na hoe tsy misy fitsitsitsiny intsony fa raha vao tsy manaraka zany ianao dia fahafatesana no miandry ianao. Ka rehefa mipetraka zany izay lalàna zay hoe tsy maintsy manaraka ny lalàn'ny bibidia ny olona dia izay ilay tonga amin'ilay toerana hoe fametrahana ny marika ny bibidia eo amin'ny olona. Dia zavatra efa nisy zany araka nambarako teo tany amin'ny testamenta taloha dia jereo aty amin'ny Daniel toko fahatelo andininy voalohany. Inona ny zavatra resahany eo Daniel toko fahatelo andininy voalohany. Izao vaky ny teny. Nebokadnezara mpanjaka nanao sary olona volamena 70 ny havany ary 40 ny sakany dia natsangany teo amin'ny tany le Makdora tamin'ny feny Babilôna izany. Ny zavatra nisy zany dia zao hoe ity mpanjakany Babilôna ity fantatsika tsara fa empira io fanjakana io ary nanjaka tamin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny tamin'ny firenena rehetra tambonin'ny tany izy. Dia rehefa nanjaka izy dia zao nanangana sary olona volamena ngezabe izy. Dia le sary olona ngezabe natsangany dia hoe 70 ny havony ary 40 ny sakany dia natsangany teo amin'ny tany le Makdora tamin'ny feny Babilôna. Izany le 70 zany eo amin'ny 3 metatra eo zany le havony zany ary ny sakany 40 dia eo amin'ny 3 metatra eo ny sakany. Zany hoe io tsangam-bato lehibe izay natsangany io zany dia zavatra mitovy tanteraka amin'ilay sary olona lehibe izay hitany tao anatin'ny nofony. Ka le sary olona lehibe izay hitany tao anatin'ny nofo moa zany nisy metaly différent le metaly tam'le izy. Zany hoe metaly samihafa zany metaly tam'le izy. Ny lohany volamena, ny tratrany volafotsy sy ny tanany, ny kibony varahina ary ny fehiny vy ary ny ratsatongony zany vy sy tanimanga. Fa ny zavatra nataony Nebokadnezara dia zao hoe nataony volamena izy io hatrany etapin-doka hatrany Paladia. Ka rehefa nataony volamena izy io hatrany etapin-doka hatrany Paladia dia zao hoe ny zavatra hita dia ity. Raha tao anatin'ny nofony hitany hoe izy ny loha volamena tamin'ilay fanjakana satria le metaly mifandimby zany maneho hoe fanjakana mifandimby. Dia ny zavatra nataony Nebokadnezara dia zao hoe anao an'ity sary olona lehibe ity dia ataoko volamena hatrany etapin-doka hatrany Paladia. Zany hoe ohatrany hoe ny zavatra tiany ambara amin'izay zany dia zao maneho an'ilay ny fanjakako tsy ho rava. Dia nataony teo tan'le Makdora zany zay maneho an'le fanjakana hoe ohatrany hoe fanjakana maritra mandrakizay ny fanjakako. Dia rehefa nataony zay dia niantso izy ireo manam-pahefana teo amin'ny fanjakany. Ohatrany hoe ny gouverneur avy any amin'ny province rehetra zany avy any amin'ny reo andriana avy any amin'ny fitoram-panjakana lehibe izay feheziny zany naseny tonga daholy ary ny vahoakany koa zany eo amin'ny fanjakany dia naseny tonga teo amin'ilay tan'le Makdora zany. Dia rehefa tonga teo zany dia zao ny zavatra nyteneniny dia zao hoe niantso izy eo amin'ny andininy fahefatra sy ny fahadimy. Inona ny zavatra teneniny eo? Andininy fahefatra sy ny fahadimy manao hoe ary dia nisy mpikabary niantso mafy hoe izao ny lazaina aminareo ry fokom-pirenena sy ry firenena sy ny samihafa fiteny. Andininy fahadimy rehefa mandre ny fanen'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valisy sy ny simponi ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo dia mianko-ofa ka mivavaha amin'ny sary olona volamena izay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka. Rehefa maheno zany ianao ny feon'ny zava-maneno izay ampanenoina sy tsofina dia zao nareo izay natsoina rehetra eto ry andriana ry firenena sy ny fokom-pirenena dia zao miankohaka ianareo aloha ny sary vongana lehibe io izay nataon'ny mpanjaka Nebokadnezara. Raha misy tsy miankohaka amin'io sary olona volamena izay nataon'ny mpanjaka io dia zao ny miandry azy. Andininy fahinana izy miteny an'izay, zao ny teneniny eo. Ary na iza ny tsy miankohaka
sy tsy mivavaka dia tsipy miaraka amin'izay ho an'ny atin'ny laforo misy afo mirehitra ozy izy. Raha misy olona tsy miankohaka zany na mivavaka amin'io tsangam-bato io satria lasa natao iankofana lay izy, lasa natao ivavahana lay izy. Satria Nebokadnezara zany name aina an'izay zavatra zay hoe io ny ivavahana sy iankofana. Raha misy tsy miankohaka amin'izay dia zao atsimpy izy. Eo ny eo ihany eo anatin'ny fariafo sy solofara. Dia jereo fa zay koa ny zavatra ataon'le bibidia faharoa. Raha tsy misy mandray ny marika ny bibidia dia ahoana ozy izy? Vakitsika kely angizy. Eo amin'ilay verenantsika kely le izy teo. Ahoana ozy izy teo? Ahoana ozy izy teo? Verenantsika kely Apokalipsy 3:10. Apokalipsy 3:10. Dia vakitsika le 5:10 tapany faharoa. Dia ahoana ozy izy 5:10 tapany faharoa? Ary ampamony zay rehetra tsy mety miankohaka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Raha misy olona zany tsy mety miankohaka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia dia hovonoina ho faty izy. Dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Daniel. Rehefa nanao ilay tsangam-bato lehibe ny mpanjaka, sary olona volamena, maneho an'ilay mpanjaka Nebokadnezara io iankofana sy ivavahana. Dia zao hoe raha tsy miankohaka eo nareo izy dia atsipany any amin'ny fariafo. Dia zay mihitsy ato amin'ilay zavatra ataon'le bibidia faharoa hoe raha ohatra zany ny olona ka tsy miankohaka eo amin'ilay sarin'le bibidia voalohany dia zao hovonoina ho faty ihany koa zany izy. Ka zay moa izy hoe ny fotoanantsika moa zany kely dia kely eo am-pelantanana. Fa zay hoe ny zavatra misy zany dia eto zao hoe ilay fiankofana zany dia miseho amin'ny endrika inona? Io fiankofana io miseho amin'ny fandraisana marika. Io ny amaranantsika anazy. Miseho amin'ny fandraisana marika zay raisina eo amin'ny tanana na eo amin'ny andrina. Zany hoe raha manana an'izay marika zay zany ianao dia tsisy fahafatesana azo anao. Ka le fiankofana zany dia zao mila manana zany ianao marika ny bibidia zay raisinao amin'ny tananao sy amin'ny andrinao. Ka izay indray no resahantsika amin'ny lesona manaraka, hiresaka isika mikasika an'io marika ny bibidia hoe ahoana indray mikasika an'izany marika ny bibidia zany. Inona ny tiany ambara amin'izany? Moa ve le marika zay resahana eto hoe atao tatouage mihitsy dia asiana soratra zany amin'ny tanana na eo amin'ny andrina? Na hoe tsy fantatra na mety hoe amin'ny kara-panondronao ve ny asiana marika mihitsy hoe 666 ianao na asiana ohatra ny tenen'ny olona rehetra hoe asiana puce eo amin'ny tanana, asiana puce ohatr'izao mba handraisanao hoe marika amin'ny bibidia. Dia ahoana zany mikasika ny zavatra zay? Zay ve le marika ny bibidia zay? Dia ahoana efa miteny sady 666 zany? Fa dia ho hitantsika zany amin'ny lesona manaraka. Fa tsy ampy ny fotoanantsika eo am-pelantanana fa dia hisaotra ny tompontsika. Vavaka aritsika. Jehovah'Andriamanitra raha io, misaotra anao zany amin'ny lesona izay vitanay tamin'ny teny ity. Mankalaza anao zay raha io, midery anao ary manome voninahitra anao. Eny somary sarotsarotra ihany ny lesona kanefa Andriamanitra raha io. Aoka ny fanahinao ny hiasa aminay hatanteraka ny sitraponao. Koa dia manamasinana anay raha io ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Terainy amandrak'izay ny anaranao raha io amin'ny anaran'i Kristy. Halleluja. Amen. Dia manao velomantsika rehetra indray ary amin'ny manaraka indray. Bye bye daholo.